Sehatra ny finoana kosa vita somatsara ny herinandro lasa teo ny voka-dehibe teo anivon'ny fiangonana FJKM Ampaindra Labo Famonjena tao anatin'ny synode apartany arivo avaradrano toy izao ny akon'izay. Fotoan-dehibe ny andro Pentekosta ho an'ny fiangonana kristianina rehetra tsy ankanavaka fa ankoatra io dia nanatanteraka ny voka-dehibe ny FJKM Ampaindra Labo Famonjena synode apartany arivo avaradrano. Ny voka-dehibe dia andro iray natokany fiangonana mba iarahan'ny vahoakan'Andriamanitra maneho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiana izay noraisiny. Vory maro be teny amin'ny FJKM Ampaindra Labo Famonjena ireo kristianina sy ny zanakam-pielezana tamin'ny alahady Pentekosta lasa teo. Nitarika ny fanompo-pivavahana sady nitoro ny tenin'Andriamanitra raha teo ny mpitandrina vaovao tao atoerana dia ny pastera Rakotondranaivo Lalaina Baovolo. Taorian'ny fanompo-pivavahana dia nisy ny lavandy-bokatra. Nandritra izany no nahitana ny fifaninanana masina teo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra satria nahatratra R3,3 ny vidin'ny gisa iray. Ny fifaninanana masina raha teo no iray amin'izay anehoana ny fitiavan'ny asan'Andriamanitra. Nisy ihany koa ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ka ny mpitandrina mivady no nitarika ny sakramenta masina izany. N'Andriamanitra riavana fa tanteraka somatsara ny voka-dehiben'ny fiangonana Ampahandrala FJKM Ampahandrala Famonjena. Dia isaorana ihany koa isika zanakam-pielezana ny fiangonana Ampahandrala Famonjena tonga maro tetỳ an-toerana tamin'ity anio alahady Pentekosta 9 Jona ity niara-ny ombom-bavaka tamin'ny fanatanterana ny voka-dehiben'ny fiangonana. Dia isaorantsika ny tompo isaorana ianareo rehetra nanohina ny antso fa dia tratra somatsara ny tanjona tamin'ity voka-dehiben'ny fiangonana ity. Koa dia manantitra ny fisaorana ho antsika mianakavy Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fitia antsika rehetra. Dia mbola manentana itsika zanakam-pielezana ihany koa izay tsy afaka nanotrona nanatanteraka ny voka-dehibe tetỳ an-toerana androany satria no ny antony samihafa teo ny fotoana fanindry, teo ihany koa ny andro Pentekosta dia manantena fahatongavantsika manatanteraka izany adidintsika izany etỳ an-toerana izay ireny fiangonana dia misaotra antsika noho izany fahatsiarovan-tenantsika sy fanampiana lalandavany ireny fiangonana izany. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana rehetra, manana ezaka goavana amin'izao fotoana izao ny fiangonana FJKM Ampaindra Labo Famonjena dia ny fividianana sonorisation complet na ny fanamafisam-peo. Efa manomboka mandray anjara ny rehetra ho fanatrarana izany tanjona goavana izany.